Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ity mpivavaka iray dia milaza fa efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ka tsy misy elanelana amin'i Jesosy Kristy intsony. Gaga tanteraka nefa fa izao no vavaka nataony mba reko tamin'izay fotoana izay. Ianao ry Jesosy, nahoana re any dia afilanao toy izao e? Asa jerenao fotsiny ahy e. Ianao ihany no teny hoe angatao izay tianao ninona fa omeko anao izany. Nefa rehefa mangataka tsy valianao akory, aza mba mifanao toy izany Jesosy a. Notapahako ny vavaka nataony dia hoy aho taminy, misy devoly mihitsy ianao. Ary ny devoly no nampiteny anao an'izany vavaka izany fa hajanony. Tezitra izy dia namaly hoe, ianao manapaka vavaka ataoko ary misy devoly ka izaho mivavaka indray no mba lazainao fa misy devoly. Ny saina kely aho dia lasa sady niteny irery hoe nizaniza tokoa ny lazaina fa misy devoly dia ho tezitra avokoa. Anarana ratsy loatra izany devoly izany. Tsy misy zavatra tokana ihany nefa ry mpiaino malala no azo andresena n'io devoly io. Fantatra ve? Ny valiny ny fanekena an'Andriamanitra. Izay ihany no fitaovana mahomby azontsika hanoerana ny devoly. Manamafy izany eo amin'ny Jakoba 4:7. Ka dia maneky an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Antoko-biry kintan'ny fahazavana soavin'ny merina. Cristi
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. fankasitrahana tanteraka no atolotra anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana amin'itianio ity. Mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hasoanao fandaharana rehetra renesinao koa dia manasanao ary ankafiferahana mandrakariva. Anisan'ny mahatonga ny mpanjifa ifandrombaka amin'ny vokatra iray dia satria ilay vokatra no karakaraina tamin'ny fomba ara-biolojika. Tsy nizezika ihany io fa eo dia io ihany koa ny fanafody ediana amin'ireo bibikely sy ny aretina maro mpamely ny voly. Ary izany indrindra no amporisihana anao ampiasa fomba ara-biolojika raha azo atao mba hahasoanao sy ireo mpanjifa mihinana ny vokatra vokarinao. Iresaka mahakasika ny fiadiana amin'ny bibikely mpanimba ny voly iray indray, ny namana teknisian'ny fambolena sy ompiana tsy izany fa Ramatoa Fanjaniriana Randrianarsoa, izy no izara izany eo antsika. Miarabanao. Miarabantsika mpiain'ny fandaharana miaraka amin'ny AWR. Ina indray no bibikely mpanimba voly resahana amin'itianio ity? Ny ramerina. Ahoana re no amantarana fa bibikely ramerina no mamelo ny voly? Miorina ny ravina dia maina ny voniny, maina ihany koa ny tao. Tsy mifidy fotoana amelezana ity bibikely ity fa na ririnina na fahavaratra dia eo foana izy. Izay zany miorina ny ravina, maina ny voniny ny voly ary maina ihany koa ny tao. Ramerina izay mamelo ny volontsika. Sady mamelo ny voly amin'ny fotoana rehetra izy, na ririnina na fahavaratra, izany hoe na maina na mangatsika ny andro, na avy ny orana. Dia inona ary no tokony atao amin'izany? Sakay pilokely 2 sotro lehibe, ampiana molalo 2 sotro lehibe, efa samy voatoto malemy tsara ary ataotsika ao anaty rano 10 litatra. Afangarontsika ao izy ary avelantsika ilonao indray alina. Rehefa izay dia tatavanina ka afafy avy hatrany eny amin'ny fambolena. Amin'ny andro mafana no anaovantsika amin'ny famafazana. Faharoa manarak'izay, ravina taretra 5 kilao. Mbola ady amin'ny ramerina ihany izy ity. Dia nitetehana madinika ny ravina taretra. Ny ravina taretra 5 kilao no alaitsika. Lomantsika ao anaty rano 10 litatra mandritry ny 15 andro. Izany hoe ity ravina taretra ity zany efa nitetehana madinika. Dia ampitsika savony gasy anankiroa, atao lakôly, hitazomana an'ilay fanafody ampiraikitra azy amin'ilay fambolena. Dia arotsika isaky ny 2 andro zany izy ity, saromana tsara mba hahatonga ny heriny tsy ho lefy. Misaotra indrindra tompoko. Fanafody karazany roa no natolotra anao teo, samy azo ediana amin'ny ramerina avokoa. Raha sendra tsisy ny pilokely sy ny molaly dia ampiasaina ny taretra. Aleo averintsika kely mihitsy ary le fanamboarana azy teo e. Raha sakay zany no atao dia sakay pilokely voatoto 2 sotro lehibe, 2 sotro fihinanana zany io, miampy molaly voatoto 2 sotro lehibe ihany koa. Atao anaty rano 10 litatra, afangaro tsara dia avela ilona mandritry ny alina iray. Rehefa tonga maraina dia tatavanina ary afafy avetrany
ny fambolena iny rano azo iny ka ny tsara dia amin'ilay ora mampifapana iny no anondrana azy amin'ny fambolena. Ny karazan'ny faharoa natolotra antsika teo ihany koa dia inona moa izy teo? Taretra. Taretra hoy ny teknisian'ny fambolena sy fiompiana teo. Taretra 5 kilao voatetika madinika atao anaty rano 10 litatra. Miampy savony gasy anankiroa. Lomana mandritra ny 15 andro na tapa-bolana dia saromana tsara ka aroarona isaky ny 2 andro mandrapatapitry ny 15 andro zany na tapa-bolana. Isaky ny avy miaro azy zany ianao dia saromy tsara mba tsy ho lefy ny heriny. Vita izay dia vonona ny fanafody ampiarina amin'ireo volo izay atao. Miady amin'ny ramerina ihany koa zany. Samy fanafody ara-biolojika avokoa izy ireo. Ampiaro zany dia ho resy reny bibikely mpanimba volo ireny. Zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika isa samy rary fahombiazana ho an'ny asa tao rehetra. Antokopihira ranomasina fitaratra itosy. Jesosy laizanakandria manitra nometsika ho teraina mandrakizay ny anarana ry Jesosy mpanjakana milatsana avoko ny any an-danitra fa nivina tetiana hamonjy ny olombe efa sasatra mahahazo ny fiainana fa marobe isolataona sitrany avoko nararita karesila hachany olona naitifanaitanya saomba fatesonu ilay panafaka nadresitanya isarutra AWR téléphone 034 06 797 62 Semilamba ramini reunamana ulana tini ezina famarube isuna tauna sijanina vuku nararita karesila hachani uluna naiti fanaitanya saumba fatesonu ilai panafaka nadresitanya isarucha tesolulana ina itunda tingawanyandanicha radio feo ny fanantenana tiweladia uravizantaniza Jesosy miantsoana omivere nalea uatranondray uveluna mandrakizay fa hoanao zay rehetranomaniny ianao ilay tiany ka ararao ty fambola misokatra
AWR manolotra ho anao feo ny fonao tena le mbo faly miarahabanareo iaby ro lahy tratsy nytoy androany toy ny haino ny fandaharana atao amin'ny radio adventiste maneran-tany Ndragnahary lahy hitahinao Ndragnahary hombanao Pasteur Théophile Tefison Vaoro mivola aminao etoa zao tamin'ny lasa tany tsika fa nahita raha maromaro fa mandroany toy ahitake atsika manao akory ke moa lilindrinanahary io manao akory moa didin'Andriamanitra io zao ro voasoratsy amin'ny Josua toko voalohany andininy fahavalo Josua toko voalohany andininy fahavalo zao voasoratsy amin'ny anaran'i Jesosy tsy hiala amin'ny vavanao boky ny lalàna toy fa saintsaino ndra andro ndra haliky hitandremanao hanao gn'araky izay rehetra voasoratsy ao amin'izany iha hahalavorary ny lalanao sady hambiny ino koa mandilatsy zay hambindrinanahary ho lavorary ny lalatsika zay gn'asany maso lafa tandrematsika ny lalandrananahary toy lilindrinanahary toy zany hoe Ndragnahary zany fa mandiny iha tsy ny holikanao ny lalandrananahary tsy holikanao lilindrinanahary zay ro ataony amin'ny Josua toko voalohany andininy fahavalo toy misy manalily zany Ndragnahary tiany ho tandrematsika fa mazava zay fa misy lily zany ty ao tsika mahafantatsy ny lily amin'ny Exodosy toko faha 20 ao maro lily ao Exodosy toko faha 20 didin-Ndragnahary maro be voasoratsy ao ary zao gn'ataony ty hoeke amin'ny Isaia toko fahavalo andiny 22 ty hoe laha gn'olo asany tsy miteny araky ny lalandrananahary sy ny tendrananahary saontsin-Ndragnahary toy olo tsy pisahany fahazavandranahary mihitsy tsy posahany fahazavany marana laha ohatra tsy mitandrina ny lilindrananahary io lahy io moa maro ny tendrananahary mombany ohatsy zao amin'ny ohabolana toko faha 17 ohabolana toko faha 17 ngandiny faha 40 izao ny voalazany ohabolana toko faha 17 zany ngandiny faha 40 zao ny voalazany izay mitandrina lilin'Ndragnahary toy mitandrina ngainy fa izay tsy mihevitsy gn'alehany roho faty zay zany volagnana laha tsika zany mitandrina lilin'Ndragnahary toy mitandrina ngay soa tandroitsika soa ngaytsika mahavelo atsika zany raha toy ary didin-Ndragnahary toy mazava ny voalazany ao amin'ny Salamo faha 17 Salamo faha 17 izao no voalaza toa amin'ny gnarany Jesosy manomboka amin'ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 10 Salamo faha 17 ngandininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 10 tsy misy tsiny lilindrananahary io mamelombelogno mifagnahy mahatoky ny teny vaolombelogno Jehova ao mahahendrigny kely say mahity ny fandilian'i Jehova mahafaly ny fo malio ny lilindrananahary mampahazava ny maso malio ny fahatahoran'Ndragnahary maharitsy mandrakizay marina ny fitsipiky n'Ndragnahary eny mahitsy avokoa irina noho ny volamena reny eny noho ny tena volamena betsaka aza ary mamy noho ny tantely eny noho ny tantely mitete baka agnaty tohotsao reny ry havana saontsin'Ndragnahary io
mamelo atsika io, mamy io, mahity io, tena marina io. Ary mahafinaritsy mitanina lilin-dragnahary zao. Mazava izany fa miantefa amitsika gnanany aby, ndra ia olombelo, ndra ia kila olombelo, anany aby tsika io. Ndra i manao izao tsy mino Ndranagnahary, baka iva ihao. Tokony Ndranagnahary namoro anao, Ndranagnahary namoro any Damaseva ao, fa tsy raha riha namoro ny vatanao. Tsisy mahay ny vatan'izao, Ndranagnahary ka io miantefa amitsika aby safany io. Ho tandrematsika lambo anaky Ndranagnahary koa zany miantefa amitsika fitandrema lily io. Matio toko faha 17:4 sy ny 7:10 dindrandrindra tsika kristianao. Matio toko faha 7:10 nandiny faha 4:10 sy nandiny faha 7:10 zao ty volagniny ty atoa amin'ny agnarany Jesosy. Ary indro ho asa nisy nakaraha natinahany Jesosy ka nanao tamin'ny ty hoeke mpampianatsy, ino tsara hataoko hazahoko fiaigna mandrakizay io vao. Jesosy namaly azy ty hoe magnino ary hao vao magnotany aho izao. Ino nagnotaniana gny raha soa, raika avao gny raha soa de izao, dia ny fitandremanao ny didi Ndranagnahary laha te hija amin'ny fiaigna mandrakizay. Tandremo lindranahary miantefa amitsika anany aby raha zay. Io zany ro mitaiza atsika, io zany ro mamola vola atsika, tandrematsika soa io. Fe zao ka mamitaky ty vatanao ity hoe zao nela mino Ndranagnahary vola fa vita, izao ane lefa manogna agnarana vola fa vita, fa ndra liliny zao tsy tandremako, tsy raha magnahy zao, tsy problème zao nahoda. Tsy ie zay ro lahy, ka mamitaky ty vatanao ry hao. Jaona voalohany toko faharoa ngandin'ny fahatelo sy ka mandin'ny faheny mivola ty ho izao. Jaona voalohany toko faharoa ngandin'ny fahatelo katra mandin'ny faheny. Zao gn'afataratsika fa mahalala Ndranagnahary tsika de ny fitandrematsika liliny io. Laha tsika manao ty zao haitsika i, fe tsy tandrematsika liliny io, bavandy ny marina tsy ao anaty tsika. Fa ndraia mitandrina ny tsy hafany, mitandrina ny teniny, tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana Ndranagnahary. Izany no afantaratsika hahaizatsika fa Ndranagnahary marina tsika. Fa zay milaza fa mitoetra ao aminy, zany hoe kristiana mivavaka amin'ny Ndranagnahary, tsy maintsy manteto zay nandehanan'i Jesosy kea. Hoy zay io ry longo, Jesosy nitandrina ny lilin-Ndranagnahary, Jesosy nitandrina ny lilin-Ndranagnahary, tsy nagnaova lilin-Ndranagnahary Jesosy. Ampitory teny toko fahatelo ndiny fahafolo efatsamy zao, haiko gny raha aby atao Ndranagnahary, tsy misy ofona, tsy azo ngala, tsy azo ngampia. Pitory teny toko fahatelo ndiny fahefatsambin'ny folo, tsy azo raha vagny io. Jesosy mihitsy no volagny amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahafolo fito amby sy ndiny fahafolo valo amby hoe ka ataonareo aho ho avy handrava gny lalàna sy ny mpaminany, tsy ho avy aho handrava fa hagnatanteraky. Jesosy zany tsy nagnafoagna an'io i, tsy nagnitsakitsaka an'io i. Ary laha atsika manao ty zao ty hoe ke fahandro ny testamenta vaovao zao ro lahy, fahandro ny vanim-potoana fahamandroso zao, tsy magnahy ndra hitsakitsahy lilin-Ndranagnahary io. Ka manao izao. Zao natao Ndranagnahary ao amin'ny Romana toko fahatelo andininy faha 1:30. Romana toko fahatelo andininy faha 1:30. Izao no vaky ny teny amin'ny agnaran'i Jesosy. Ko mahafoagna ny lalàna amin'ny finoana fa tsikao sagnatria zany fa voamaika mampiorina tsara ny lalàna tsika. Zay ro lahy, iha manao izao ty hoe ny lalàn-Ndranagnahary tsy manahy tsy raha magnahy ndra hitsakitsahy. Zay volagniny etoa, tsy mahafoagna lalàna io tsika laha ndra mino an Jesosy zao, fa voamaiky tsika mampiory azy, tsika zany ro magnary azy, tena mampijoro azy. Zao gn'ataon'i Jesosy aminao laha ty azy iha mitandrema gny liliny. Jaona toko faha 7:10 ngandiny 10:10. Andriamanitra ny hitahy anao, Andriamanitra ny hombanao, ka ho ty azy vataniha hagnorky liliny io ao amin'ny fiaignanao. Zao de hivavaka ho anao sika. Jesosy io misaotra anao noho izany fitiavanao anay zao. Mbo napolinao aminay koa fa gny lilinao tsy azona hitsakitsahy, gny lilinao mahavelo anay, gny lilinao aza ho anay mitandrina amin'ny fiainanay, fa ny ho mpitiava ho anay
izany lilinao izany. Meteza Jesosy io hiditra nitsehitra amin'ny fiainanay, azahoany mitandrina ny didinao, azahoany manaraka ny sitraponao. Laha tsy nahay zahay talohany, ampio zahay agnaraka ny safanao, manomboka amin'izao naharanisanay amin'ny tohitory teny etoy. Agnaran Jesosy, amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina fa manome fafana o marikilay fity nasehonao teo Kalvary lay didim-pitiavana mitaizaho amin'ny marina tsy adalana ritsala fitandremana ny lala ny marina tsy azo lavina fa manome fa afana o mariky lay fity nasehona teo Kalvary
radio feon'ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Mankasitrakanao an-trany manaraka ny fandaharana vokarin'ny AWR. Arak'ilay feonkira famantarana teo dia resadresaka mahakasika fahasalamana eto amin'ny fandaharana indray sika izao. Miloha indrindra ny idirantsika amin'ny fotoatin-dresaka ary dia andao isika hivavaka ho an'ny fahasalamantsika. Miantso anao indray izahay ankehitriny ilay mpitsabo ambony sy mahaindrindra, ilay fanaresi ny fahafatesana ka ametrahanay fanantenana. Ianao Kristy no hitalaonay fanasitrahana na ho an'ny nofinay. Amin'izao ora sy fotoana iantsoana ianao izao dia meteza ho tsapan'ireo rehetra miady amin'ny aretina maro isan-karazany, naiza misy azy ireo ankehitriny, ny tananao mpanasitra na nasitrana azy ireo. Mankasitraka fa miaino anay ianao, amin'ny anara maherin'i Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mirary indrindra mba ho ambinina sy ho sitrana soamantsara raha misy tsy salama. Isan'ny aretin-dratsy nanimba ny fiainan'ny olona azo lazaina hoe ny olona maneran-tany mihitsy ny koronavirus. Nanimba ny fifandraisana, eny fa nansampy anakavy aza. Efa iainana le aretina fa inona no atao hanampy antsika hiatrehana izany. Andeha ho ampandrosoana avy hatrany ny vahin'ny fandaharana Profesora Andriamanarivo Lalatiana miaraka amin'ny namana Rila. Atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa ianao izao. Tsara mpahafantarana fa ny tale jeneralin'ny poliklinika adventiste Soamanandrariny, Profesora Andriamanarivo Lalatiana no mifampitafa amintsika eto. Miarabanao mpiaino dia faly miarabanao koa Profesora. Miarabanao koa ny teno ary fa miarabanao mpiaino rehetra ny AWR. Eny tompoko. Ao anatin'ny vanim-potoana manahirana tokoa ny firenentsika ankehitriny Profesora, indrindra amin'ity resaka coronavirus ity na COVID-19 ho isika. Inona no azo ambara mahakasika an'izy io Profesora? Tena azo lazaina fa mandalo ny fotoan-tsarotra tokoa izao tontolo izao, amin'izao fotoana izao ity coronavirus ity, satria mivoatra dia mivoatra tokoa ny zava-misy. Raha tamin'ny 2020 tany le izany niala tamin'ny Chine tany, dia amin'izao fotoantsika miteny izao zany efa izy io zany dia amin'ny virus mahatonga anazy io, dia efa misy mutation. Ny virus zany miova foana izy, dia migrave. Zay le mutation zay. Raha tany hoanina tany Chine izy mbola kelikely. Fa tany Italie izy dia efa mivarika mafimafy. Dia mandripaka ny Europa manontolo dia tany États-Unis, tonga tany Afrique du Sud. Ary dia misy mutation foana, miova foana le virus. Dia ny tena malaza amin'izao fotoana izao zany dia hoe Omicron sy Delta no misy Delta. Vao faranteo ary zany dia nahita an'zarany hoe sous-variant ny Omicron, BA2 ny anarany. Antsika zany miova foana izy. Dikan'izany dia zao hoe mbola sy tafavoaka amintsika amin'izio amin'io coronavirus io. Fa ny zavatra tiako lazana amintsika dia zao hoe na eto Madagasikara azy azo lazana hoe mihongatra mihitsy ny olona voan'ny Covid, ny hôpitaly mety be ny maraka, ny toeram-pitsaboana rehetra zany feno
fotoan'izao dia zavatra tiako atao zany tenena le zao zavatra hitanay mamitsabo anay za moa zany tokony fikavamistetiko dia ny olona vita vaksiny afavoakako zany hoe tsy sady tsy manao fomoity ravo be no tsy maty. Azon'ny profesera azavaina misimisy kokoa ve ny mahakasika an'izay hoe tsy maty zay so misy milaza hoe ay ody faty amin'ny covid-19 ny vaksiny za tsy miteny hoe tsy maty akory hoe tsisy maty mihitsy a mety misy maty fa vitsivitsy fa le olona le tsy manao vaksiny tena be dia be maty le olona tsy manao vaksiny be dia be maty ary le olona tsy manao vaksiny raha ohatrako manao hoe forme modéré izy tamiko tonga dia manao forme grave zavatra hitanay zany amin'ny hôpitaly hitanay mba lazanatsika zany manao hoe mila mitandro tsika le resaka le distanciation sociale zay falazana zava-pasaka mandeha fa miteny divazaina dia tokony manao vaksiny tsika tia misy oka tsika jandaira mitsaotsao oka tsika tsy ny Facebook zany teny mampianatra atsika fa zay mpitsabo dia miteny atsika manao hoe manova vaksiny rehefa manao vaksiny anao voary kokoa io amin'ny voana satria memasika izy io dia raha vo tsy manana fiarovana tsy dia sahirana izy. Mba azon'ny profesera azavaina ho an'ny tena antsika ve hoe ohatrany ahoana le hoe forme modéré dia ohatrany ahoana fisehon'le forme grave le fitrangana zany a hafahafa be mihitsy tsisy tsony le tanolo hoe somary tsy maheno tsirokarina tsy efa miova be mihitsy izy sasany misy vovoana sery sasany manavinavy sasany manarary tena kely fotsiny dia ataonao PCR izy le positif fa ny tena be dia be dia reraka be ito ny tena ataoko hoe be tena reraka be manina ho reraka be tia coronavirus io zany dia ataonay dokotera manao hoe hypoxie res zany hoe matanjaka hypoxie zany hoe tsy ampy oxygène falifaly matanjaka be zao le olona dia izy tsy ampy oxygène zay le covid zay mahatonga anazy reraka be ary zay mahatonga anazy reraka be dia le forme grave zany dia tiako tenenety hoe rehefa misy an'izao trango zao dia zay fataoko an'le forme grave misy manindro reny mitsatra mitratra hoe misy manindrona be efa roa misy maro ohatra ny verivery sana kely zay le ataonay hoe encéphalopathie covidique ny covid tsy fampino oxygène dia inona koa dia reraka be lena zay fitao tsy ampiery mihitsy zany zany izy efa grave be dia indrindrindrindra raha manana le saturometre reny ianao ka efa ambany 94 saturation dia toko makany hôpitaly ianao zay miteka mila oxygène azo antoka tokoa ve ny vaksiny zany no fantanina sarobaliana zay alefa nydro mpiaino dia manahoana fipetak'izay professeur za aloha zany dia miteny amin'ny professeur ana hoe azo antoka le vaksiny averiko teo azo antoka le vaksiny zany mahatonga ny ndafy amin'izao fotoan'izao manetitsika taloha zany nanao an'le confinement satria matahatra ny vezivezety le virus be zao tsisy firenena manao an'izany tsony ary efa fantatra fa hoe miaro le fanaovana vaksiny zany mahatonga firene frantsay ohatra tsy tafiditrana manao tsy manao passe vaccinal mazany passe vaccinal satria efa misy fikarena bela atao ka le tsao le manao hoe mataitra hoe vaksiny reny zany dia resabe fa ny tiako lazaina dia zao manao hoe ohatra ny grippe any ny virus nio coronavirus io mitovitovy ny grippe any fa zany mahery vaika kokoa izy dia inona zavatra miseo tsy maintsy manao rappel ko misy rappel zay ny tsy maintsy manao rappel koa zany amin'rehefa vita vaksiny fa tsy hoe tsy indrindra mandeha anao nanao coviside dia tsy manao le rappel vao mainka tsy mety fa tsy maintsy taperinao no le coviside anakoa dia rehefa aveo anao mbola afaka manao vaksiny hafa koa ohatra ka ilaina le izy manao Janssen anao no manao Pfizer zavatra tia marina dia efa misy daholo zany vaksine zay zany eto Madagasikara ary tsy azo avampo toeram-pitsaboana rehetra misy an'ireny zay tokony arahotina an'ilay izy satria tsy velona
rehefa vonikely fa tena maneny rehefa tena voza fa maneny tasaina amin'ny mahampitsabo anao tompoko tokony atao ve sa tsy maintsy atao ny vaksiny raha lalàna eto Madagasikara aloha zany dia tokony eto amitsika tokony tsy afaka manery zany fa nefa ny misy orinasa fantatra misy orinasa teneny no vaksiny tao no mpiasa satria zay zoany koleefa tsy mana vaksiny ny olona anankiray dia lasa ohatra ny danger ny olona sasany any fa lely izy dia zay mahatonga ny olona mandrany fepetra zany zay tsy azo tokony mananazy fa saingy samy manana ny ataontsika hoe zony ny olona anankiray hiaro ny ao aminazy hiaro ny vaksiny lohatana zany efa sara raha tsy mampiditra atao zay le izy fa samy manao ny ataony zany olona fa tiako lazaina manao hoe le rehefa tsy manao vaksiny ianao dia lasa danger ny olona hafa ary zay le teny any France any toerakafo be da be efa misy fikamoana be dia be mihitsy natao fa rehefa tsy manao vaksiny ny olona anankiray dia lasa misy risque ho an'le manodidina anazy ianao ke na dia tsy marary any ianao ataoko azavaiko mitsotsotra fotsiny za zao vita vaksiny efa feno anticorps eny mivatako voatonga fotsiny le vaksiny tonga dia efa misamboly le anticorps le hery ferovana aminahy fa raha tsy vita vaksiny ianao dia mipetaka eo le virus fa tsy izy no misambotra dia tsy maninona ianao mety mbola matanjaka ianao fa iny le virus izy zany raha mandeha ianao dia mifanena amin'ny olona any dia miparitaka izy dia lasa zay le ataonay hoe porteur zany mandehandeha ianao zany zay le zava-tozako tanisa anarana vaksiny ihany professeur teo inona ny vaksiny tena tsara raha amin'izay nyresahanao zay ny fanentanana fanaovana vaksiny zay tompoko lui zany tena hoe tsisy hoe tena vaksiny tena tsara fa samy manana maizy azy tao le vaksiny drao fantany zao hoe Covishield zay misy eto amitsika hoe AstraZeneca dia nisy nanao hoe tsy mandaitra tsara fa tena mandaitra tsara mihitsy na AstraZeneca misy indray manao hoe Johnson tena mety nefa ny befa tena dineny rehefa Johnson misy rehefa manao le vaksiny Johnson dia somary mafisapesaka kokoa ny Pfizer koa zany tamin'ny voalohany zao tao dose unique ka rehefa avy eo misy rappel koa le fanaovana le Pfizer le firenenana lehibe mba lazaina amitsika zany manao mitovy mety daholo rehefa vaksiny fa mila tena arahana tsara zany le fomba fanaovana anazy hoe mizao anao manao vaksiny mizao anao manao rappel misy fanontaniana zay alefan'ireo mpiaino marobe ihany keo tonga ty aminay zany hoe somary mampime any izy ty inona hono no mahatonga ny olona efa vita vaksiny mbola marary ihany zay mampilena zay koa atsika tsy hoe rehefa vita vaksiny ianao zay koa zavatra zany zay hoe tsy marary ianao zany dia efa fatany fa le tsy marary ianao fa maivamaivana koa ny aretinao noho le olona tsy manao vaksiny zay lera zay koa anao hoe sivy isanjato mahia manao le forme grave sy le maty matetika dia olona tsy vita vaksiny to fa rehefa voa vaksiny ianao dia mety manao forme modéré kely ianao dia mihina farafody kely ianao dia afaka fa le olona tsy vita vaksiny na forme modéré tonga dia mivadika forme grave rehefa satria tsisy forme tsisy feroana ankasitrany ianao nanaiky ny vahita eto amin'ny fandarana fahasalamana fa amaraparana ny resaka tsika ny afatra izay azon'ny professeur apetraka ho an'ny vahoaka malagasy eny manerana n'izao tontolo izao raha moa afaka mandrehantsika dia ny afatra azonao apetraka mahakasika ity valanaretina coronavirus ity tsotra dia tsotra lizy zao moa zany nataon'ny directeur général ny OMS dia mandeha izy manao hoe tsy maintsy mianatra miara-miaina amin'ny coronavirus tsika mianatra miara-miaina amin'ny coronavirus satria tsy andaridary vetivety ohatra ny aretina rehetra dia tsy hita tsotra fa zao fa miovamiova foana izy dika zany hoe mianatra miara-miaina zany dia zao tsy maintsy mianatra ianao okotsika tsy mihevitra hoe tena zay ny tapaina okotsika hoe zay raha zao ary dia miverika ty hoe Facebook na ndraiky tena mampianatra atsika misy olona manao publication mandaina dia io le virus le vaksiny io le zao io vaksiny io zao dia iny dia tsy manao misy ndray sasany dia Andriamanitra manao zany Andriamanitra no ta
andriamanitra mitara andriamanitra mitsapatsika fa zao tsy afaka anao ianao na de itsabikeleny kapitaoleny amy de 12 étage rehetra de hojereio fa de hoe itsabanao andriamanitra tsy afaka anao de hotsatokony azy ny tena de hoe itsabanao andriamanitra zay le tiako lazaina fa io zany rehefa mazava be izy tena mila miaro mila miaro fa tsy hoe andriamanitra miaraka rehefatsika sanatry fa marina fa mitsapa andriamanitra nazay zao de hita hoe mitsapa mihitsy fa andriamanitra miaro satria za mivavaka zany andriamanitra fa na izany de tsy mitsy afaka anao zany alohanao zao tsika fa tsy anao vaksiny zany tsika fa zao tsy afaka anao zany tsika mila manao vaksiny zany tsika andriamanitra tokoa miaraka tsika tsirairay avy sy ny fianakaviantsika mankasitraka indrindra tompoko tsisy madilana hotetenana intsony zay fa dia anjarany tsirairay mandray andraikitra ahasoa ny fahasalaman'ny tenany sy ny fahasalaman'ny hafa manodidina azy ihany koa isaorana indrindra ny profesora Andriamanarivo Lalatiana tale jeneralin'ny poliklinika adventiste Soamanandrariny nampahafantatra ny mahasoa ny malagasy isaorana ihany koa ianao mpiaino na haritra ny aino ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:7 no atolotra sy fanaovana mandrapitafa manao hoe dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy eny ositraniko izy ary asehoko aminy aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana ahasitrana antsika tokoa ny Jehova zoanitra sy rilahano ny farimbona na totosa ny fandaharana arenan'ny fahasalamako hitantsika rehetra ny Andriamanitra tarika d'oliva fifandirana disadissadila aza mampiverina songenina dinianao tiai Jesosi tiantsika AWR feon'ny fanantenana.
manenjika mona mety orendrika ho ataoviko sy zay mamendrika fa tsy sitraky tsy to izay tsy mamakako faoka ho mpamoko te na mahaso tiny anao dia i Jesosy diantsika tiny anao dia i Jesosy diantsika. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Manasanao ny mpiara-mianatra aminao Kalebandritsikivy anaraka izao fiara-mianatra izao hatramin'ny farany. Eo ampandalinana ny bokin'ny Hebreo isika. Ny lohateniny dia manao hoe ahitany tavany izy ireo. Amin'ny fomba ahoana no efa ahatongavantsika ao a Jerosalema any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra? Manasanao iara-mamaky ny Hebreo 12 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Hebreo 12 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Fa ianareo kosa efa amby eo tendrombohitra Ziona, tanàna an'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary ao amin'ny anjely tsy omby alinalina, amin'ny fionana fifaliana sy ny fiangonan'ny lahy-matoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra, mpitsara ny olona rehetra ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka, sy amin'i Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny an'ny Abela. Voalaza eto fa efa mby eo tendrombohitra Ziona dia Jerosalema any an-danitra amin'ny alalan'ny finoana ny mpino, na dia tsy mbola tonga ny ara-batana azy izy ireo, dia efa iainan'izy ireo sahady ny ho avy, dia ireo zavatra antenaina sy tsy hita, lazain'ny Hebreo 12:1. Tonga eo an-tendrombohitra Ziona eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy, ilay mpisolo antsika. Tena any an-danitra Jesosy. Tsy ara-pinoana fotsiny izany, fa zava-nitranga marina. Izany fiakaran'i Jesosy tany an-danitra ara-tantara izany no manome hery lehibe ny antso ataon'ny bokin'ny Hebreo mba hiazonantsika mafy izay efa nekentsika. Hoy Paoly eo amin'ny 4:7-8. Hebreo 4:7-8. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay fanekentsika, koa aoka isika hanatona ny seza fiandranan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba azahoantsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Araka izany, efa tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay solotenantsika isika, ary noho izany dia tokony hiasa sy tondra tena mifanaraka amin'izany. Isika dia efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy. Hebreo 1:4-5. Vato fantsiky ny aina izay mafy sady tsy mihetsika, niny karan'i Jesosy sy ny fanompona taony ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra, ka manome tokentsika fa marina sady azo antoka ny teny fikasana. Manana vato fantsika ara-tantara ny finoantsika noho izany fahamarinana lehibe izany. Tsy vitany hoe tanteraka ao amin'i Jesosy ny fikasan'Andriamanitra fa ao amintsika koa. Efa hitantsika fa
ny tanterahan'i jesosy ny tandindona nasehon'ireo fivahiniana masina roa voalohany fanaon'ny israelisa taona dia ny pasika sy ny pentekosta. Araka ny bokin'ny Hebreo sy Apokalipsy, ny tandindona nasehon'ny andro firavoravona fitoerana amin'ny trano ratsakazo na ilay antsoina hoe fetin'ny taberna kely kosa dia mbola vao ho tanterahana. Hiara-mankalaza izany amin'i Jesosy sika rehefa tonga ao amin'ilay tanàna any an-danitra izay Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Tsy hanorina trano ratsakazo na trano ilay sika, fa ny trano ilain'Andriamanitra no hidina avy any an-danitra ary ara-monina aminy mandrakizay sika. Maro ireo andiny miresaka ny amin'izany fa hosingantsika ny Apokalipsy 1:1-4. Apokalipsy 1:1-4 ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakariny efa miaingo eona amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra ny toetra eo aminy dia ho Andriamaniny, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Na dia mbola ao anatin'ny aizim-piton'ny fahoriana sy ny fijaliana aza ity planeta misy antsika ity, dia tsy miova ny teny fikasana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy hanganongano izany, fa tsy maintsy ho tanteraka, satria ilay Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra no nampanantenana izany. Efa tanteraka avokoa ireo zavatra teo aloha izay nampanantenainy. Ankoatr'izay dia misy olona tahaka antsika izay efa lasa any an-danitra, anisan'izany Enoka sy Eli. Mila mahatoky sy mifikitra amin'ilay miasa ao antsika ao an-danitra isika dia Jesosy. Ny farany eto indray ny fotoana ny arahan'androany, ny fiadanan'i Jesosy any hoe ameno ny fiainanao. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.